feno 17 taona amin'ity taona 2024 ity ny nanambarana fa raha ipiahiny Église Katolika Iran-tany i Masindahy Joseph tamin'ny 20 Desambra 2024 teo no nilazany Papa François ny fankalazana izany sahady. Sarovantsika manokana izy io amin'ity taona 2024 manontolo ity marapahatonga ny 20 Desambra fa tamin'ny 20 Desambra koa ny episiny fetin'ny fianakaviana masina dia niteny indray ny Papa hoe taona ny fianakaviana sy maintsy ho tsarovana ka misy tony taona lehibe tsarovana manomboka amin'ny 19 na hoe 20 Marsa zao zany tonga amin'ny volana Jiona 2024 atao taona feno ny fianakaviana. Taona feno ny fianakaviana zany izy io misy fehi-kevitra lehibe moa zany ambarany fa tsara raha iandrasana amin'ny volana 20 Marsa zany indray voaboaka. Antony anajana manokana ny Masindahy Joseph moa ny fanekeny hitaizan'i Jesoa zanak'Andriamanitra. Tsy dia milaza azy loatra moa ny Baiboly, saingy ny fantatra dia taranaka mpanjaka avy amin'ny Davidy izy, vadin'ny Masina Maria, ka tamin'ny alalan'ny nofy sy ny fanolovan'ny fanahy masina no nahalalany fa mitoejaza i Masina Maria, ary tamin'izany koa no nahafantarany ny fikasan'i Heroda hamono an'i Jesoa. Mpandrafitra ny raharahany araka ny voalazan'ny Masindahy Matio. Ity 20 Marsa ity moa dia fotoana iray hankalazan'ny fiangonana azy manokana. Niavaka tamin'ny fahanginana izy, maro ireo zava-mahatalanjona momba azy toy ny vavaka amin'ny litania izay miendrika tononkalo, hoy ireo pretra mpandinika ny fiainan'ireo olo-masina, ary mpiaro manokana ny mpiasa, ny mpandrafitra, ny fianakaviana sy ny zavatra maro samihafa eo anivon'ny fiangonana izy. Ho an'i Papa François moa dia ohatra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny fahendreny izy araka ny nambarany tamin'ny Angelus tamin'ny 20 Desambra taona 2024 teo. Saint Joseph, una figura apparentemente di secondo apparemment piano, secondaire, ma nel cui atteggiamento è racchiusa et pourtant, tutta la dans son sapienza attitude, cristiana. est enfermée toute la Egli insieme con sagesse Giovanni chrétienne. Battista e Lui, Maria avec è uno dei Jean-Baptiste et Marie, personaggi che la est l'un des liturgia personnages ci que la propone per il liturgie tempo nous di offre. Avvento. Et È des il trois, più modesto. il est le plus modeste. Uno che non predica, non C'est lui parla, qui ne prêche ma pas, ne cerca di parle fare la pas, volontà di essaye de Dio faire la e volonté la de Dieu. compie nello stile Et del le fait Vangelo e delle dans le style de Beatitudini. l'évangile des béatitudes. Pensiamo, Pensons, beati i poveri di heureux les spirito, pauvres de cœur, perché di essi è il car regno dei le cieli. royaume des cieux est à E eux. Giuseppe Ny Papa François izay mankalaza ny fahavalo taona nahavoafidy azy ho papa amin'ity daty ny 20 Marsa 2024 ity. Ry Masindahy Joseph faray mpiaro anao, indray mideranao izao tontolo izao, ho ny zaza sy ny reniny tsy narovanao, ny zandriny Jesoa matoky anao.